Mahakasika indray kosa ny lafim-baovao hafa momba n'ilay fitrandrahana solika ao Tsimororo iroso amin'ny varotra andrana tsy ho ela eo amin'ny tsena anatiny ary ny Madagascar Oil fantatra moa fa dia ny alarobia teo vonoa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tao Tsimororo ny fiara lehibe voalohany izay mitatitra an'izay solika izay. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tao Tsimororo ny fiara lehibe voalohany mitatitra ny solika mavesatra amin'ny fangaro natokana ho an-tsena anatiny. Ny alarobia lasa teo nitrangan'izany. Mbola vao avarotra andrana fotsiny aloha ny toto-saina treto ary tafiditra ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny fitrandrana ataony Madagascar Oil izany. Nahazo mifankatao amin'ny fitondram-panjakana tokoa ity orinasa lehibe ity iroso amin'izany varotra andrana izany. Tonga teny toerana ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery nitokana izany fotoan-dehibe eo amin'ny tantaran'Nosy izany. Solika voalohany azo ampiasaina ho an'ny mpanjifa ka dia miraso ho an'ny Madagascar Oil isika vita be amin'izany asa izany. Barikana solika mavesatra manodidina ny 5,7 alina hatramin'ny 7 alina no eritreretin'i Madagascar Oil ho vokarina mandritra ny enim-bolana arakaraka ny filana eo amin'ny tsena. Amin'izao dingana varotra andrana izao dia natokana hanodonanareo milin'ny orinasa-mpanjakana Jirama aloha ity solika mavesatra no vokarina avy ao Tsimororo ity. Ny eto ange izany tsy tena le solika tonga dia azo ampiasaina avy hatrany amin'ilay atsointsika hoe solika conventionnel no misy eto fa ny eto izany dia le menaka mavesatra zany izay mbola afangaro le izy, afangaro kely le izy amin'ny gazoil zany dia mby 20 isan-jato menaka mavesatra dia 10 isan-jato gazoil dia rehefa afangaro ireo dia ireo no manome an'ilay antsoina hoe fiololoro izay azo ampiasaina zany indrindrindrindra amin'ireny hoe gropy na moteur samihafa ireny zany. Jirama zao dia anisany mampiasa betsaka an'izy io ary Jirama zany no anisan'ny mpanjifa anankiray lehibe izay antefan'ny vokatra izay misy amin'izao fotoana izao. Tombontsoa maro no azon'ny firenena vokatrizao tetikasa fitrandrana solika ao Tsimororo izao ary tsy diso anjara amin'izany viana fampandrosoana izany ireo kaominina akaikin'ny Tsimororo isan'izany Akondromena.